Ianoana mpandraharaha malagasy miasa eo amin'ny sehatry ny fanondranana no antipisian'ny fandaharana Sakapy Export. Ny alina zoma teo dia no tanterana tetsy Ivandra ny lanonana fanomezana loka ho an'ny mpandraharaha mendrika indrindra na ny trophée Cap Export 2024. Amboaradimy no natotra tamin'ny fomba ofisialy an'ireo mpanondrana mendrika ho an'ny taona 2024 ny zoma lasa teo. Ni FTHM nous nahazo ny amboarany Grand Prix du jury Cap Export du meilleur exportateur ho an'ny titona ity. And the winner is FTHM. Ny Cap Export mo no mpikarakara ity fifananana ity. Ny Cap Export dia fandaharan'asa manamafy ny fahaiza-manao ara-barotra ireo mpanondrana ary ny AFD na ny Agence Française de Développement no mamatsy vola azy raha nambaran'Andriamatoa Gilles Le Goff Andriamiandro tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny Cap Export. Hatramin'izay siny dia teo amin'ny 700 teo ireo tetikasana orinasa nahazo fanohanana avy amin'ny Cap Export izay nitetina teo amin'ny 2 miliara euro eo na 9 miliara ariary any. Ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement izay niay ity fotoana ity dia nanambara fa tsy antotanisa fotsiny ny Cap Export fa asa mivaingana manampy ireo malagasy mpanondrana. Ankoatra ny fianakaviam-ben'ireo mpandraharaha avy amin'ny sehatra tsy miankina moa dia nanome voninahitra ity lanonana ity ihany koa ny mpikambana sasany eo anivon'ny gouvernement.